Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray ny tenako. Tononona aminao ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ary arapaina ihany koa ianao fa mpandresy mandre an'izao fampianarana izao. Izay moa zany dia gropy hiomana ho any an-danitra. Fantatsika tsara fa amin'izao vaninandro farany izao dia mila manomana mandrakizay atsika. Ary izay ilay anaran'ilay gropy entinay gropy hiomana ho any an-danitra. Mino fa ianao izay mandre an'izao onjam-peo izao ihany koa dia vonona hiomana ho any an-danitra ianao. Mpandresy ianao satria manana fotoana mbola hiomananao ho any an-danitra. Ao anatin'io gropy io dia tiako ny ampahafantarina anao hoe misy mizarazara zany izay ao anatin'io manao gropy ABCD zay. Dia za izay mitondra izao hafatra fampahirezana ho anao izao dia ao anatin'ilay gropy B Taranaka voafidy. Manasa anao miantso anao hoe raha liana ianao, misy zavatra manitikitika amin'ny fonao sy ny sainao afaka mikomanty ianao raha tianao koa ny hiara hiasa aminay vonona mandray anao zay raisinay an-tanandroy ianao raha te hiara hiasa aminay. Ka tiako ampahafantarina anao androany hoe ao anatin'ilay fiomanana ho any an-danitra. Tsika moa zany zao tsy mijery anaram-piangonana tsika, tsy mijery tsika fa ny tanjona dia ny lanitra. Ary tsika dia mila manomana mandrakizay atsika. Zany hoe tsy ny anaram-piangonana no hitondra antsika ho any an-danitra. Tsy hoe izahay ilay hiomana ho any an-danitra ny hitondra anao ho any an-danitra, fa zao hoe ianao dia tompon'ny tenanao amin'ny fiakaranao ho any an-danitra. Samy tompon'ny tenantsika, samy responsable ny tenantsika, fa ny tiako ampahirezana anao hoe ao anatin'ity gropy ity dia misy fitaizana amin'ny alalan'ny vavaka, fifampahirezana amin'ny alalan'ny toroteny, ny hira fiderana, misy ihany koa ny fijoroana vavolombelona, mampahery, mampamirapiratry ny ara-panahy, mampamelombelona ny ara-panahy. Ka raha te hikarakara ny ara-panahinao ianao hoe hiomana ho any an-danitra dia manasa anao zay raisinay an-tanandroy ianao raha mangetaheta hiara hiasa aminay. Ny teny hoe tsy mifidy anaram-piangonana ny gropy fa ny tanjona dia mifampitaiza ny ara-panahintsika ka samy hanomana ny mandrakizay atsika. Ka raha tena tiako ianao hoe omany mandrakizay anao na dia tsy te hiditra ao anatin'ilay gropy ary ianao fa maheno an'ity onjam-peo ity dia tena manasa anao hoe raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia omany mandrakizay anao fa efa vaninandro farantsika izao ka raha ho avy Jesosy dia mba anisan'ilay olona ho alain'Andriamanitra ianao, anisan'ilay olona hiakatra ho any an-danitra ianao. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, omany mandrakizay anao. Mandray an-tanana anao zay raha ohatra ianao ka hivonona hiara hiasa aminay, mampahery anao ihany koa raha hoe tsy hiditra ianao fa omany mandrakizay anao. Tiako ny ampahafantatra anao hoe inona moa ilay hoe taranaka voafidy. Za zany dia ao anatin'ilay gropy B Taranaka voafidy. Tiako ny ampahafantarina anao hoe ohatra ny ahoana moa zany olona nofidian'Andriamanitra zany, ohatra ny ahoana zany olona nalain'Andriamanitra zany. Jaona 5:2-9 ny tenin'Andriamanitra dia mazava be manao hoe tsy anareo no nifidy fa izany no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy hamoa voatsara, ka handesy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona inona. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra zany dia tena marina tokoa fa tsy itsika no nifidy an'Andriamanitra fa izy no nifidy atsika. Izany no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy hamoa. Zany hoe ny olona ray izay manana ny antson'Andriamanitra, ny olona ray izay miaina ao anatin'izany hoe taranaka voafidy zany dia Andriamanitra mihitsy ny safidy azy. Zava-dehibe ny toerana ametrahan'Andriamanitra izany olom-boafidy zany, tsy ny pastera ihany, tsy ny mpanompon'Andriamanitra ihany, fa ianao ihany koa. Rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao dia efa olona safidian'Andriamanitra ianao. Tiako ampahirezana anao hoe ny olona ray rehefa nofidian'Andriamanitra zany dia manana ny toerana maha-izy azy. Olona efa voavidiny tamin'irany manana ny maha-izy azy ny olona nofidian'Andriamanitra. Tsy anareo no nifidy azy izy fa izany no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy hamoa. Zany hoe ny olona ray rehefa safidian'Andriamanitra dia tsy mipetraka amin'ny toerana intsony izy fa lasa izy mitondra vokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany vokatra izany dia amin'ny alalan'ny fitoriana,
amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona fampaherezana ny hafa, manambara ny torony Jesosy Kristy Tompo ny fahagagana izay nataony Jesosy teo amin'ny fiainana. Za manokana zao amin'ny alalan'izany hoe mahataranaka voafidy anazy zany dia mitory an' Jesosy Kristy ny zavatra rehetra izay nataony Jesosy tamiko hoe za dia niaina tao anatin'ny faharatsiana. Fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy dia izao lasa mitory ny tenin'Andriamanitra, mitaona fanahin'olona ho an'Andriamanitra, mivavaka ho amin'ny marary, manao ny irak'Andriamanitra, izay rehetra tian'Andriamanitra mpanaovina dia ataoko izay ilay hoe andeha sy hamoha. Izany hoe mamoha ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tsy tompony tenanao intsony ianao rehefa vidian'Andriamanitra. Rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao, nanolo tena ho an' Jesosy, tsy tompony tenanao intsony ianao fa ny fanahy masina manomboka mibaiko anao, ny fanahy masina manomboka mampianatra anao, mampafantatra anao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra hoe inona marina ny tena sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Jereo zao tsika rehetra rehefa miaina ao anatin'izany hoe nanolo tena ho an' Jesosy zany tsisy tompony tena intsony fa efa manomboka maneho Andriamanitra mandray tanana azy, Andriamanitra mibaiko an'ilay olona, Andriamanitra no mitondra ny fiainan'ilay olona. Ary raha aharetan'ny vokatrareo izy ary mba aharetan'ny vokatrareo, izany hoe misy vokatra tadiavin'Andriamanitra amin'izany olom-boafidy izany, tsy mipetraka amin'ny toerana iray fa mandroso amin'ny ara-panahy, mandroso amin'ny fankatoavana, mandroso amin'ny fiainam-bavaka, mandroso amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Izay ilay vokatra takian'Andriamanitra amin'ilay olom-boafidy. Izany hoe raha olona efa nividian'Andriamanitra ianao, raha olona efa nanao ny asan'Andriamanitra ianao, dia ataovy zava-dehibe aminao amin'ny mahataranaka voafidy ianao, ataovy zava-dehibe aminao hoe toerana nametrahan'Andriamanitra anao mba hahatonga anao hamokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika ozy dia efa miaina ao anatin'izany hoe vaninandro faran'izany. Fiomanana no mandrakizay atsika. Andro farantsika tadidio tsara hoe raha hiala amin'izao fiainana izao ianao dia ho aiza. Amin'izao moa ny fahafatesana ny accident dia efa miseho. Ka tiako hampaherezana anao hoe raha ohatra ianao ho faty ao anatin'ny ora tsy ampozinao dia mba efa voahomanao ve mandrakizay anao. Efa tena hoe ao anatin'izany hoe fiomanana izany ve ianao. Tiako ianao androany hoe rehefa nanompo an'Andriamanitra ianao ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao, ny antson'Andriamanitra aminao, tanterao ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy misy vidiny eo amin'ny fiainanao maha olom-boavidy ianao. Nividian'Andriamanitra tamin'ny rano ianao, olona efa voavidy ianao dia ataovy zava-dehibe izany. Tena asehoy hoe olona mitondra vokatra. Ahoana moa izany olona mamokatra izany? Ao anatin'izany vokatra izany dia ianao mitory an' Jesosy Kristy Tompo, mijoro vavolombelona ny amin'ny fahagagana izay nataon'i Jesosy tamin'ny fiainanao, hoe ianao niaina tao anatin'ny faharatsiana dia nesorin'Andriamanitra, nafahan'Andriamanitra tamin'izany faharatsiana izany dia lasa mitory ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny fiainanao, le fahagagana mihitsy, le fanafahana. Mety hoe narary ianao dia nisitran'Andriamanitra dia lasa nanompo an'Andriamanitra. Izay ilay hoe nisafidianan'Andriamanitra anao, nomeny fanasitranana ianao dia lasa mitory manambara an'izay hoe Andriamanitra Jesosy mpanasitrana, Jesosy mpanavaka, Jesosy mpanao fahagagana, Jesosy mpamaha olana. Izay ilay zavatra takian'Andriamanitra amin'ilay olona novidiany hanambara ny hatsarany. Mbola mitoy ny teny hoe ary omen'ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona inona. Izany hoe tsika rehefa nisafidian'Andriamanitra dia ireo harena rehetrarehetra any an-danitra ireo. Ao an-danitra ao dia feno harena ao, feno fahasoavana ao, feno fanambinana ao, ary izany rehetrarehetra izany dia omen'Andriamanitra an'izay olom-boafidiny. Izany hoe rehefa nisafidian'Andriamanitra ny olona anankiray, afaka no tahian'Andriamanitra izy, afaka no sitran'Andriamanitra izy, afaka no omen'Andriamanitra fahasoavana izy, afaka no ampaherezan'Andriamanitra izy hoe mitaona fanahin'olona, mivavaka ho amin'ny marary, mametra tanana ho amin'ny marary, satria izay ilay maha olom-boafidin'Andriamanitra azy. Ary ny olona manao an'ireo asan'Andriamanitra io dia olona safidiana ireo fa tsy ny olona rehetra no mandeha manao an'izany fa olona safidiana manokana, manana ositra manokana, manana hery manokana amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, dia Andriamanitra afaka mampiasa azy, afaka manetsika azy, Andriamanitra afaka mandray tanana azy. Nandray tenin'Andriamanitra iray tsika mbola anohizantsika izany hoe mahataranaka voafidy antsika izany. Mbola tiako ampahafantarina anao hoe ohatry ny ahoana marina ilay taranaka voafidy. Petera voaloha toko 2:9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakana mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra izany dia mbola manamafy ho an'ilay olona taranaka voafidy. Izany taranaka voafidy izany izy dia fanjakana mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo. Izany hoe nisafidy anao Andriamanitra, nisafidy olona iray Andriamanitra hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra, hanambara ny fahatsaran'ilay niantso. Izany hoe maneho, milaza, mitory ny fahatsaran'Andriamanitra ny olona izay mividian'Andriamanitra. Izany hoe safidy olona iray izy nalainy ho amin'ny tenany hitoro ny filazantsarany. Izany hoe maneho, ampahafantarinao mihitsiny hoe za dia ny olona safidian'Andriamanitra ary io Jesosy io rangaha tena resy lahatra ny amin'io Jesosy io, fa tsy hainay tao, resy lahatra fa io Jesosy io dia masina, io Jesosy io dia mahery, io Jesosy io dia mahagaga, tompon'ny fahagagana, tompon'ny fanasitranana. Raha ny zavatra ataony amin'ny olona, misy tenin'Andriamanitra izay moa dia milaza hoe tsy tonga hiantsony marina izy fa mpanota mba hibebaka. Izany hoe ny olona rehefa safidian'Andriamanitra tsy tonga dia hoe olona marina be izy dia natsoina, fa reny olona miaina ao anatin'ny ditra, ny olona miaina ao anatin'ny maizina, fifohana, fisotroana, reny no antsoin'Andriamanitra dia hanehoan'Andriamanitra zava-mahagaga, fahazavan'Andriamanitra, lasa mahita izy. Ny olona izany maizina izany raha ataoko hoe raha misy toerana iray maizina ao raha tsisy jiro ao tsisy zavatra hita. Dia ohatr'izay koa ny fiainany hoe rehefa tao anatin'ilay maizina izy Jesosy ilay fahazavana niantso anazy, naka anazy tao amin'ilay maizina ka nitondra anazy tao amin'ilay fahazavana. Izany hoe misy zavatra miova ao, misy hery miova ao, misy tontolo-piainana miova mihitsy ny ao anatin'ilay olona iray natsoin'Andriamanitra. Tao amin'ny fahamaizinana tonga any amin'ny fahazavana, tao amin'ny aretina tonga tany amin'ny fahasalamana, tao amin'ilay olana tsy hain'ny olombelona fa tao amin'ny Jesosy ny izy mivaha-olana, tao amin'ilay tena hoe mety efa nalemy fa Jesosy ny nanangana, Jesosy ny nanafaka, Jesosy ny nanasitrana. Dia manambara amin'izay ilay olona izany hoe nisafidian'Andriamanitra mihitsy izy hanambara an'izay fahatsaran'Andriamanitra izay, hanambara an'izay fahagagana nataon'Andriamanitra izay, hanambara an'izay hoe ny hery ny fiasan'Andriamanitra izay. Io Andriamanitra io rehefa miasa izy dia tena miasa izy ary tena miasa io tanany io. Ny olona iray rehefa natsoin'Andriamanitra izany hoe nisafidian'Andriamanitra dia tena misy ny tanan'Andriamanitra izay olona izay raha mankatoa izy ao anatin'izany hoe taranaka voafidy izany dia olona mankatoa, olona be vavaka, olona manao ny sitrapon'Andriamanitra, olona tena hoe manaja an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, mankatoa izay rehetra voalaza amin'ny Baiboly. Dia rehefa izay no tanteraka eo amin'ny fiainanao dia tena hita mihitsy mahataranaka voafidy ianao. Ny olona rehetra mitaratra anao, tarafiny ianao, ambidiny ianao, salamy ianao, fiainana hafakely ny fiainanao, miavaka ianao satria amin'ny mahataranaka voafidy ianao dia olona miavaka mihitsy izany hoe taranaka voafidy izany. Tiako ny hampahery ianao hoe raha efa nisafidian'Andriamanitra ianao, rehefa ao anatin'ny tontolon'ny fanompony ianao ataovy zava-dehibe amin'ny fiainanao mahataranaka voafidy ianao. Te hampahery ianao hoe raha mbola tsy ao anatin'izany ianao mirosoa, ataovy izay hahatonga anao an'izany hoe taranaka voafidy izany, mafiso ny fanoloran-tenanao fa io Jesosy io dia mihaino anao io, io Jesosy io dia vonona ny handray tanana amin'ny fiainanao io, io Jesosy io dia vonona ny hanovany tantaram-piainanao io. Raha tianao izany hoe tonga tena hoe taranaka voafidin'Andriamanitra izany hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra izany dia tsisy ankoatran'ny hoe mivavaka ianao manao fanoloran-tena tsara ao an'Andriamanitra, manamafy ny fanoloran-tena isan'andro mba tonga an'Andriamanitra handray tanana amin'ny fiainanao dia manankina amin'ny fiainanao am-pelantanan'Andriamanitra, manankina no avinao eo am-pelantanan'Andriamanitra, manankina ny mombanao rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia miasa amin'izay Andriamanitra hoe tsisy mihitsy ka hoe andehanao anantona an'Andriamanitra dia tsy ho raisiny, fa ohatran'ny ray zanaka ihany hoe rehefa manantona ny ray aman-dreniny, raha ohatra ianao hoe efa manan-janaka, manantona anao ny zanakao mino aho fa
mifampiresaka ianao sy ny zanakao ianao mikarakara ny zanakao ianao mampianatra ny zanakao ianao manoro ny zanakao mba tonga azy tafita. Dia ohatr'izay koa tsika ao amin'Andriamanitra hoe efa nisafidian'Andriamanitra ianao Andriamanitra mikolokolo anao, Andriamanitra no mandray tanana amin'ny fiainanao, Andriamanitra no momba anao, Andriamanitra no manomana no avinao tsara, Andriamanitra no mikarakara anao atonga anao ho atonga any amin'ilay planin'Andriamanitra. Izany hoe izay rehetra manaraka an' Jesosy tsisy diso fanantenana izany tsisy miala maina izany surtout hoe olona efa safidian'Andriamanitra manokana izany tena zava-dehibe izany aza atao ambany zavatra fa tena hoe mijoro vavolombelona. Tsika izany mila manambara an'izay hoe fahatsaran'Andriamanitra hoe sitrana narary taloha jamba taloha fa mahiratra ao ankehitriny. Io resaka fahajambana io dia tsy ny hoe ny maso ihany fa tany amin'ny tontolom-panahy, tany amin'ny hoe jamban'ny aretina ianao fa rehefa nihaona tamin'i Jesosy ianao dia tena nahazavàn'Andriamanitra, najorony, natrakany, nampahereziny. Dia ohatr'izay ilay hoe taranaka voafidy ianao, fanjakana mpisorona ianao, firenena masina ianao, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Izany hoe fa tsy tompon'ny tenanao intsony ianao fa Andriamanitra amin'izay mandray an-tanana. Andriamanitra amin'izay mikarakara anao mamatsy aminao manatanteraka ny fanirianao rehetra. Izany hoe fa tsy tompon'ny tenanao intsony ianao ka hoe mandeha araka-tianao atao. Fa ny olona iray rehefa tsara fanoloran-tena ho amin'Andriamanitra, rehefa tsara fanoloran-tena ho an'i Jesosy dia Jesosy ihany koa manana ny tsara indrindra ho anao Jesosy ihany koa manomana ny tsara indrindra ho anareo satria tsika manomana mandrakizay atsika ary izay rehetra nisafidian'Andriamanitra dia manana ny fiainana mandrakizay, mihazakazaka makany amin'ny fahatsarana, mihazakazaka makany amin'ny fahamasinana, mihazakazaka makany amin'ny fahamarinana. Tsisy hoe ianao hitombo an'ny tenanao fa ozy ilay tenin'Andriamanitra hoe izy tsy maintsy mihena fa zaho izy tsy maintsy mitombo fa zaho tsy maintsy mihena. Dia izany hoe mitombo an'Andriamanitra ianao, mitombo amin'ny ositra, mitombo amin'ny fahasoavana, mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, mitombo amin'ny talenta izay efa nomen'Andriamanitra anao. Izany hoe misy fitomboana isan'andro isan'andro satria rehefa Jesosy miaraka aminao, rehefa Jesosy mandray tanana anao dia misy fitomboana foana ao aminao. Ka te-hampahery anao hoe raiso Jesosy omany mandrakizay anao ohatr'izay hoe taranaka samy nofidian'Andriamanitra, olona nalain'Andriamanitra hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Raha olona efa ao anatin'izany taranaka voafidy izany ianao dia tiako hampaherezina ianao hoe asehoy mahazanak'Andriamanitra anao, asehoy mahataranaka voafidy ianao. Amin'izao andro farany izao mihitsy ny anehoan'Andriamanitra manompo sy ny tsy manompo ka raha ohatra hoe olona efa nalain'Andriamanitra ianao dia asehoy hoe mahery ianao manana an' Jesosy, asehoy fa tsy olona mora kivy ianao, tsy ketraky ny fiainana ianao fa tena hoe mijoro mahery ninona miseho na miakatra amin'ny vidim-piainana na tsy miakatra amin'ny vidim-piainana dia ianao mahery ho an' Jesosy. Ninona zavatra miseho dia ianao manana fanahy mahery manosika anao, fanahy mahery no mitondra anao, fanahy mahery no mivimbina anao sy mitantana anao dia miseho hoe zanak'Andriamanitra ianao, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany tokoa ianao ary tsy afa-baraka ny anaran'i Jesosy amin'izay fotoana izay fa tena maneho ny voninahitr'Andriamanitra ianao, maneho ny fahatsaran'Andriamanitra ianao ka mino fa azonao tsara izay ny atao hoe taranaka voafidy, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany izany mitoro ny filazantsara, mijoro vavolombelona, maneho ny fahatsaran'Andriamanitra hoe ninona ny fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao dia ianao mandeha mitaona fanahin'olona mba hamokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa tsy ho hamokatra ho an'ny tenanao fa mitaona fanahin'olona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra satria olom-boavidy ianao, olona voafidy ianao manana ny fanahy masina. Mino fanandray ianao isaorantsika an'Andriamanitra izay hivavaka amin'izao fotoana izao. Mankasitraka raha eo ny amin'izany teninao izany mino izay Andriamanitra fa tsy niala maina izay rehetra nandre afatra ao fa tena hisikasika avy aminao manokana indray hisolo aokasianao manokana amin'ny alalan'izany teninao izany ka hitodika ho safidianao manokana ihany koa ireny olona ireny dia mankasitraka anao ny amin'izany teny fampaherezana izany fa Andriamanitra tsara sady mahefa ny zavatra rehetra ianao Irana sy ankalazana ny anaranao, menanao ny alza sy ny derary ny voninahitra mankasitraka Tompo. Alleluia. Amen.
Surna